Anisan'ny faritra izay azo lazaina fa misy dahalo any amin'iny faritra Sofia iny. Miresaka ny mikasika ny faritra Sofia moa isika ampahafantarina fa nisy dahalo niovafo any antoerana. Dahalo tena dahalo fa tsy sanatria akory dahalo fosy ka ireto dahalo miisa 5 ireto izay niovafo tanteraka any amin'iny faritra Sofia iny. Araka ny loharanom-baovao mikasika any reto dahalo niovafo ireto moa dia avy amin'ny faritra Anadrano sy Ankirika izy reo ary nanatona ny zandary tao amin'ny poste fixe Androibe. Hodinihina ao eo anivony AMC Antsohiny fiovampony izy reo. Miantso hatrany ny komandany Voritopi-Pileovana i Kolonel Hajatina Ralaikoto ho an ireo olona mpanao ratsy mba hiovafo ka hiverina eo anivony fiarahamonina ary hanaraka ny diany izy 5 ireto. De zay zany tsisy azo lazaina fa niovafo izy reo niverina tanteraka amin'ny fiarahamonina. Betsaka ny zavatra izay ho resantsika ato anatin'ity video ity fa mialohany hiresantsika izany zavadrehetra izany dia mbola entanina toy ny mahazatra foana ianareo aboneny chaîne tsika ary asio zay video indrindra azadino ny mametraka ny komantera. Ndeha aloha idirantsika vetivety izany fanaovana abonnement izany mialohany herisoantsika amin'ny resaka zay ataontsika. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy, abonne vetivety ary ny chaîne tsika. Ireto sary hitantsika ireto moa dia ahitana ity bidon jaune ity, tsy rano akoriny ao anatiny io bidon jaune io fa nisolika ao anatiny. Olona telo no voasambotra ny polisy avy ao Anjozorobe noho nitrangana halatra solika amin'ny tetikasa lalambe migodana tao Mangamila, distrikany Anjozorobe. Tratra niaraka tamin'ny dabamavo miisa 3 feny solika izy roa lahy ireto. Fantatra fa nangalarina tao amin'ny tobiny ireo mpiasa ao amin'ny fanambarana ny lalambe migodana ao Mangamila ireo solika izay hitantsika amin'ny bidon jaune ireo. Araka ny loharanom-baovao hatrany mikasika anireto olona 3 lahy ireto dia solika miisa 27 dabamavo no efa azon'izy reo. Mbola mitohy kosa ny fanadihadiana lalina izay ataon'ny polisy pirenena mikasika an'ity raha ity. Fanitranga nampalahelo izay niseho tany Andekalika kosa dia nisy vehivavy hitafaty tapaka ny tongony ilany. Hitafaty tao antranony tao Andekalika omaly ity vehivavy iray izay 4 taona ity. Vakapa antso ny firifany ary tapaka ny tongony havanana. Tsy namaly ny antso antarbiany vadiny izay any Antananarivo mihitsy izy ary ity farany no ny antso ny fokontany mba hijery azy. Izy efa maty no novantanany ireo manampahefana. Araka ny loharanom-baovao hatrany mikasika an'ity tranga izay niseho tany antoerana ity moa dia rehefa nozahana ny razana dia hita fa niharany fanilanana ity ramatoa ity mialohany namonona azy. Lehilahy 12 taona mpiasan'izy ireo ihany no niantefany ahia voalohany noho ity izy tsy hita izay nalehany. Tratra tao Beforona ity farany ary mbola tany aminy ny vola 1,500 ariary nangalariny. Misokatra araka izany ny fanadihadiana mikasika an'ity tranga mahatsiravina izay niseho tany Andekaleka ity. Fay Andriamatoa Jean-Jacques Ratsetson kosa dia nanehony heviny mikasika ny 3e mandat izay miely ao anatin'ny tambanjotra Antserasera. 3e mandat tsy ekena izany hoy Jean-Jacques Ratsetson raha nanehony heviny. Tsy maintsy mila fanovana lalam-panorenana ny fanitarana mandat raha vao nigadina teo amin'ny fitondrana ianao no nanova izay no mangarahara fa tsy efa misasaka ny fotoam-pitondrana vo hanova. Tsy ekena intsony izany hoy hatrany ny filohany FMI Malagasy Andriamatoa Jean-Jacques Ratsetson. Nilaza ihany koa ity filohany FMI Malagasy ity ny hoe raha tsara ny nataon'ny filoha Rajoelina dia tsy maninona na hijanona eo aza izy saingy tsetra daholo no nataony ohatra amin'izany ny autoroute sy ny teleferika. Raha misy izany zavatra izany hoy Jean-Jacques Ratsetson dia nilaza ny hitarika olona hanovitra izany ity filohany FMI Malagasy ity hanohirana ny fikasana fantarana ny fotoam-piasan'ny filoha Rajoelina. Ninninona ny zava-misy ary ninninona hitranga hoy Jean-Jacques Ratsetson dia tsy ekena intsony izany 3e mandat izany. Fa ny filoha Rajoelina kosa dia nivory niaraka tamin'ny delegation ny tahirim-bola iraisam-pirenena tao Iavoloha. Nilaza moa ity filoha ity ny hoe maro ny fanavoza
karazana ny rahana izay efa nirisoan'ny Madagasikara anatin'ny fandaharan'asa, ohatra amin'izany ny fampiharana ny vidintsoloka tena izy sy ny fanavoazana ny satany orinasa Jirama. Matotra sy feny fampitokisana ny fiarah-miasantsika amin'ny FMI hoy ny filohan'ny Repoblika. No hamafisany hatrany koa fa tsy maintsy lanjalanjaina ny fampiharana ny fanovana satria mifototra amin'ny vahoaka sy mitodika amin'ny tombotsoan'ny vahoaka malagasy hatrany no laharam-pahamehana eto amin'ny tany sy ny firenena hoy ny hafatra izay nataony ity filohan'ny Repoblika ity. Fa ny zavatra mahoraka any la Frantsa kosa dia resaka hetsika bloconto any antoerana tao anatin'ny tambanjotra sosialy no nitsiriny hevitra miisa 400 voasambotra. Tao anatin'ny tambanjotra sosialy no nitsirihany hevitra momba ny hanatanterahana ity hetsika bloconto ity taorian'ny nanambarany François Premier Ministre vao nametra-pialana ny drafitra momba ny teti-bola 424 drafitra izay mikendry ny hanafarana andro tsy fiasana roa, fampihenana ny fisotroan-dronono sy ny fanampiana ara-bola ary ny ara-tsosialy. No tanterahana androany 10 septambra mony hetsika ary raikitra ny fanakanan-dalana, fandorona ny fiara sy ny maro hafa tamina toerana maro tao Frantsa. Saika mihitsoka daholo ny sehatra rehetra toy ny fitaterana, fampianarana sy ny sisa izay tsara voatanisa. Mpitandro ny filaminana manodidina ny 7 alina isa no nahetsika manoloana ny izany tranga izay misy antoerana izany. Manoloana ny zava-mitranga any Nepal moa dia naneho ny heviny ipanakanto Rosy ary nampitahy ny zavatra efa nisy teto antoerana. Fihetsiketsehana any Nepal hoy ity mpanakanto ity izay ilainy teny hoe izay vavan'ny Facebook sy réseaux sociaux 900 ve imbécile izany. Raha tsy ahivina moa efa lasa dia nisy olona anankiray izay nilaza hoe izay vavan'ny Facebook sy réseaux sociaux 900 imbécile ve iny ifotony ny tena manambara ny zavatra marina. Indro moa i Rosy dia nampiatsiahy izany zavatra izany. Zanakadeba sy manam-pahefana mizahozaho mampideraharena amin'ny selfie na raha nafanakatonana réseaux sociaux nitsikera mafy anireo no niantombohan'ny rombo hoy Paul Bert Rosy Rahasmana nanazava tao amin'ny pejiny ny mikasika ny fihetsiketsehana izay misy any Nepal. Izany hoe raha fintinina nitiny ity Rosy ity holazaina dia nanisy azany olona nilazany hoe izay vavan'ny Facebook sy réseaux sociaux 900 tsy mahavita ninninna dia manaprofo fa mahavita ninninna ny vavan'ny réseaux sociaux araka ity zavatra misy any Nepal ity. Fa i Patrick Andriamahefa kosa dia nilaza ny zavatra fantany tao anatin'ny kontiny ary nampitaha ny filoham-pirenena teo aloha Didier Ratsiraka sy ny filoham-pirenena ankehitriny. Nilaza moa ity Patrick Andriamahefa ity ny hoe mafy na izahay taloha henjana ny debanay taloha vahoaka na izany nilaza fa niaraka sy nanohana nay izany taloha izany saingy rehefa mitrotra io vahoaka io dia tsy misy eo anilanao intsony na ireo nisolelaka na ireo nilakolako fahanohananao hatramin'ny farany aza. Fa mifanohitra amin'izay rehefa tonga ny fotoana izy ireny indray no mamadika palitao voalohany ka hiantsiantso hoe omboy amin'ny azo fijalena io fa mampijaly vahoaka. Toboky vavy sy toboky lahy, zay ihany koa no namarana ny videontsika koa dia mankasitraka anareo na vitanay ianao hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka iato misesisesy zay fa tsala veneny resaka hametra veloma izay veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary toboky lahy veloma toboky vavy.